tena miambena ambeno-mbavaka ny tanàna misy anao. Mpiambina mpitondram-bavaka isan'andro na alina. Efa nanendry mpiambina ho eny ambony mandanao ary Jerusalema ko mandrakariva na andro na alina dia tsy mahazo mangina ireny. Eny ianareo izay pampatsiaro an Jehova aza mitsahatra ary aza mamela azy hitsahatra mandra-panaonany Jerusalema mafy orina sy hoderaina amin'ny tany. Isaia 2:27. Rehefa mandinika ny fiainam-panahy eto Madagasikaratsika dia tsapa fa miroborobo izay tsy izy ny fitoriana filazantsara. Mila andrakotra ny firenena ray manontolo. Etsy an-daniny izany anefa dia tsapa ihany koa ny faharavana ra-panahy lehibe isan'ambaratonga eo amin'ny fiainan'ny tsirairay, ny fianakaviana, ny fokon'olona, ny komina, ny faritra ary ny firenena ray manontolo azy. Ary amin'ny sehatra rehetra ny fanjakana, ny tsy miankina, ny toe-karena, ny fiangonana sy ny sisa. Ny vahoakan'Andriamanitra mihitsy aza matetika nizary lasa loha laharana amin'ny faharatsiana rehetra eo amin'ny fanimpotsampy, ny fijangajangana, ny kolikoly, ny alatra, ny ady raha tsy laza fa tsy ireo ihany aza. Ny fiangonana araka ny namaritany tokoazatra any am-piandohany dia sela avany an-danitra, organisme céleste. Ireto avy ireo toetra efatra araka ny namaritan'Andriamanitra ny fiangonana ara-tsoratra masina. Voalohany, ny fiangonana dia tokana satria tsy misy afa-tsy teny iray, fanahy iray, fanantenana iray araka ny Efesianina 4:4. Faharoa, ny fiangonana no sehatra famolavolana olo-masina ahafahany rantsana tsirairay mitombo ho fandrosoany tena iray manontolo. Efesianina 4:1-12. Fahatelo, ny fiangonana dia mirafitra tsara eo ambany fanapahana mivantana sy maharitry Kristy izay sady lohan'ny fiangonana araka ny Efesianina 1:2-2 no mpamonjy azy ao amin'ny Efesianina 5:5-7. Faefatra, ny fiangonana dia ahitana rantsana miara-miasa mavitrika izay akambana sy ampiraisina tsara ho fampandrosoana ny tenany amin'ny fitiavana araka ny Efesianina 4:1-9. Niala tamin'ireo endrika efatra ireo nefa ny fiangonana ka lasa vakivaky sy ny samatsamaka ny vatan'i Kristy izay tokana tany am-piandohana. Manaraka izany dia tsy mamokatra olo-masina fiainan'i Kristy ny fiangonana. Hitany amin'ny akamaroan'ny mpino ny fahatrana ra-panahy lalina kristiana tsy ampy finoana sady kely fitiavana. Niala eo ambany fanapahana amin'ny vatan'i Kristy ny fiangonana koa dia nisoloany fomba fampianarana na dogma, rafitra matanjaka na struktura na koa mpitarika fantadaza ny toeran'ny tompo. Farany dia lasa matory tsy miasa na maro amin'ny fiangonana ka rehefa matory ny rantsana, tsy miasa ny rantsana dia tonga sembana na lasa handikape ny fiangonan'ny tompo. Ny faharavan'ireo toetra fototra ho an'ny fiangonana dia maneho ny sary ny faharavan'ny mando sy ny tempolon'i Jerosalema tamin'ny andron'i Nehemia. Hoy ny eo amin'ny Nehemia 1:1-7. Ny sisa avy amin'ny fahababoana izany amin'ny tany any dia mitondra fahoriana be sy latsa ary voarodana ny mandan'i Jerosalema sady nidoran'ny afo ny vavahadiny. Inona ary aloha dingana tsy maintsy arahantsika mba ho fanorenana indray ny manda sy ny tempolon'i Jerosalema, izany hoe ilay fiangonana araka ilay endrika namaritan'Andriamanitra azy. Fanapariana hetsika ambavaka manerana ny fokotany ary mitatra hatrany amin'ny firenena ray manontolo. Ny anaran'ireo mpitondram-bavaka ireo na intercesseur ireo dia hoe mpiambina na mpitondram-bavaka isan'andro na alina. Io dia miainga avy amin'ny tenin'Andriamanitra mazava ao amin'ny Isaia 2:2-5 hoe efa nanendry mpiambina ho eny ambonin'ny mandanao ary Jerosalema ko mandrakariva na andro na alina dia tsy mahazo mangina ireny. Eny ianareo izay mpampatsiaro an'i Jehova aza mitsahatra ary aza mamela azy hitsahatra mandra-panaony an'i Jerosalema mafy orina sy hoderaina amin'ny tany. Ny tianao mariana zany eto amin'ity ten'Andriamanitra ity hoe ny mpiambina dia olona nitendren'Andriamanitra hitondra ambavaka, hitrotro ambavaka ny tanàna ny Jerosalema zany. Zay zany ny voalohany. Ary ireo mpiambina ireo dia tsy mahazo mangina na andro na alina fa hivavaka, hiantsoantso, hanandratra ny feony mandrakariva. Inona no ataony? Hampahatsiaro an'i Jehova. Hampahatsiaro an'i Jehova ny fanekena izay efa nataony tamin'ny Madagasikara. Hampahatsiaro an'i Jehova ny fanekena le hoe Madagasikara ho an'i Kristy ary Kristy ho an'i Madagasikara ary ny tena tanjona mba hiverina eto Madagasikara mindra fo Jehova. Kanefa na zany izy dia izao ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa ireo mpiambina ireo amin'ity Isaia ty dia hoe tsy mahazo mamela ny Jehova hitsahatra izy ireo
mandra-panaovany jerosalema mafiorona i jerosalema mafiorona de hoe raha dika tsotra mivantana de hoe madagasikara fiainao an'i kristy ny fokotany fiainao an'i kristy ny tanàna fiainao an'i kristy sy hoe hode raina amin'ny tany zany hoe fatsangana firenena vavolombelona kristy zany hoe vavolombelona fiainao an'i kristy vavolombelona voninahitry kristy sy ny fitiavany hoy koa mantsy ny voalazan'ny soatra masina ao amin'ny Néhémia 7:7 tapany B manao hoe ary manendre mpiambina avy amin'izay monina Jerosalema ihany samy amin'ny fiambenany avy de samy ho mitandrify ny tranony avy izany hoe ny fokotany izay misy azy avy ny firenena zany ho antsika eto de ilay fokotany izay tandrify atsika avy noho ireo mpiambina izay mijoro isaky ny fokotany misy azy avy a de ho feny vavaka fonana miabakabaka Madagasikara fa ny fotoana vaovao antsika zao afaka ny ofeny an'i Kristy i Madagasikara mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao Madagasikara ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao miambena ambeno-mbavaka ny tanàna misy anao mpiambina mpitondram-bavaka isan'andro na alina efa nanendry mpiambina ho eny ambony mandanao ary Jerosalema ko mandraka na andro na alina de tsy mahazo mangina ireny eny ianareo zay pampatsiaro an Jehova aza mitsahatra ary aza mamela azy hitsahatra mandra-panaonao an'i Jerosalema mafiorina sy ho deraina amin'ny tany Isaia 2:2 sy 7